tany Androibe asa satria misy Androibe anankiray moa zany eny Antsahadinta fa ty Androibe asa ambadika misy secteur telo zany zany hoe tamy fahadimy manentana ny olona rehetrarehetra mba ho tonga mba hitsiry tokoa ny anarana ao anatin'ny fifidiana satria zava-dehibe tokoa ny zavatra tokony ataontsika amin'ny fahafidin'ny vola novambra ho avy zao. Momba le lisy-pifidianana moa zany tamin'ny herinandroany no tonga teto aminay lisy-pifidianana dia manomboka mijery ny olona zay vao tonga izy io dia efa tonga ny olona mijery isakan'izay zavatra isakan'izay misy fotoana tonga ty ary tonga mibetsaka ny olona mijery raha eo amin'ny 4100 teo izy tamin'ny herintaona nisy ampifidy dia zao izy lasa 4220 eo zany am'izao ny nisy ampifidy dia mavitrika ny olona mijery an'le izy ary zavatra madinidinika moa zany misy foana ny fanamarinana ataonay isaky ny ary reny mifandray matetika amin'ny CED zany hoe le district lasa mangaika mifandray foana amin'iny zany rehefa sendra misy hoe zavatra tsy mazava am'le olona natao hoe dia miantso anazy foana zay inona ndray natao fa zao problème antrano dia fa zavaina amin'ny olona tsy ampitainana no zavaina amin'ny olona zany mba ahafahany hoe tsy korotatsaina izy hoe fa ahoana satria efa nanina ny antony ohatra moa tsy ny problème fa ahoana zay tsy tafiditra ty efa nazavaina hatramin'izay fa nisy mifanentanana tamin'ny taona hoe hatramin'izao ny farany ty dia ataova zay tonga misoratra fangalana ny anarana zany dia taty aoriana misy mantsy tsy taitra misy tamin'ny revo tao reny fa misy ny taitra dia le tsy taitra matetika efa tapitapiko izy vao tonga dia hoe avy zay hijery fa ahoana zay zay efa ela be mipetraka teto nefa tsisy ka efa nisy mifanentana tonga ava misoratra anarana efa nisy misy nandehanana isa-tokantrano napetaka ny afisy mifanentanana tamin'ny fisoratana anarana dia efa nisy moa le hoe tamin'ny janvier mbola somary nitariny kely ary arretage provisoire dia tamin'ny avril vao tena mifarana misy am'izao fotoana zao fantatra avao fa eo anivon'ny CENI ao daholo ny solitena ny candidat rehetrarehetra fantatsika zany fa tamin'ny herinandro iny efa miditra ao anatin'ny CENI zao fotoana zao ny solitena ny candidat enina amby telopolo ka anjaran'ny CENI sy ireo solitenan'ny candidat reo zao ny mandaminy raha ohatra tokoa tena hita taratra fa misy olana no mahakasika an'izay azonareo efa mipetraka zany ravitra zany efa mipetraka zany lalina zany dia CENI fantatsika izy no tompon'andraikitra amin'ny fanomanana ny opération électorale rehetrarehetra zany ka zay no azoko fanampiny zay zavatra fanazavana tokomenatsika zany eny ary fa mijeran'ny teto dia ao tanatin'ny lisy-pifidianana ny tenako ka manentana ny malagasy rehetrarehetra koa ny tenako mba mijery aty amin'ny fokontany ohatran'izao satria misy fotoana mbola manam-potoana atsika hijerena an'izany ary ty fifidianana ty natao mba tena ho malalaka ary tsy ho anatin'ny ataoko hoe fotoana fohy ny mikoropaketo atsika mahakasika an'izany misy fotoana tsara zao atongavana mba hijerena ohatrana ahoana zany ny lisy-pifidianana mba hijery koa anao hoe ao tokoa ny tenanao afaka mifidy ampilaminana tokoa amin'ny fahafidin'ny vola novambra ho avy zao zay ny tsy zava-dehibe